Alany alakamisy fafolo ny volana jolay taona 2024 manolotra ny araba tokolasy tompoko vavy ary tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fanomezana isika dia ny fandaharana zoiteny izay fanarakantsika moa rehefa aliny alakamisy tahaka izao eto amin'ny fetalavitra Druminina miaraka amina vahiny vaovao indray isika amin'ity androany ity efa teto ihany izy tao anatin'ny volana maromaro lasa fa nantsona iverina mba hiresaka ny tontolo politika eto Madagasikara dia tsy izy izany fa ny filohan'ny vovonana IFIM Alain Andriamseza ny IFIM moa alavaina amin'ny hoe hetsika iombonana ho an'ny fanarenana ifotony tonga soa eto amin'ny fandaharana zoiteny misaotra betsaka ny mpanolotra ny fandarana ary miaraba koa na ny teknisiana miaraba ny vahoaka malagasy iray manontolo sy mijery anareo ary miaraba manokana ny Druminina amin'izao fankahitana izao indray mafanafana angamana raharam-pirenena dia ohatrany mihazakazaka be ny zavamisy dia gaga hoe inona moa zany le mafanafana na za manokana ary mahita hoe inona daholo ary zany le mafanafana tokotrany rehefa jerena maromaro ihany ohatra misy fikasana anao 3, 4, 5, 6 mandat misy problemany ny aretina nahazo ny vahoaka teto Antananarivo tsy vahoaka n'Antananarivo ihany misy ny olan'ny mpiasan'ny jirama zany eo daholo zany rehetrarehetra any ka ohatrany maromaro na le vaovao mafonja eny zahantsika hitondrana fanehon-kevitra moa zany amin'ity alina ity raha sitraka ao ny anombohako angamba aloha ny resakitsika amin'ny rahalahy mianaka amin'ity alina ity dia ny lafin'ny tontolo politika moa zany mazava loatra ny resaka fanoherana eto Madagasikara aloha no resantsika voalohany amin'izao fotoana izao Andriamatoa Alain Andriamseza dia mametraka fanontaniana ny olona maro hoe mizotra makaiza marina moa ny fanoherana amin'izao fotoana izao tsy hivana tamin'ny fankalazana ny fetiny antoko Tim farany teo Andriamatoa Marc Ravalomanana dia isany nanao antso ny amin'ny hoe firaisankina ny fanoherana satria efa nitao-trano tsy efandrero izy raha navitra firenena dia ilaina ny fiarahana sy ny fiombonana ary ny firaisankina tonga dia fanontaniana apetrako aminao possible ve zany fiarahany fanoherana izany raha jerena ny tantara atao anatin'ny antsika fotsy efa nisy ny fizarana eo ihany koa ny lazaintsika hoe raha ho possible amin'ny fomba hoana no entina zany nitondrana zay lamin'ny fanoherana zay raha ohatra moa fitiniko foly izy tozokozy aho hoe avana raha misy patsany eny ny fanoherany zany hoe rehefa mandeha ny fifidianana dia samy olo korerentsika samy mandeha na niaraka tao anatin'ny hetsika fotsy ary ny saraka fa rehefa tsisy ny fifidianana dia andao ilaina amin'ny firaisankina hitambatsitsika anohatra ny tsirariny rehefa kaiky ny fitadiavan-tseza dia tsy misy fanoherana intsony ny tsirariny zay no zava-misy hita amin'ny ankapobeny anome ohatra anao ho majinijinika fotsiny sanatria tsy fanenjehana fa tantara zava-misy nandeha ny fifidianana tamin'ny taona maro elaela teo zay dia rehefa tena nandeha ny fifidianana nefa nisy fotoana nitambatra amin'ny fanoherana dia nisy atoko lehibe nanolotra kandida iray dia nandeha rery izy dia tsy lany le kandida nandeha ny fifidianana mera mbola torak' izany koa ary tamin'ny fifidianana farany teo dia hitatsika fa nanolotra kandida manokana ny antoko lehibe iray nanao hoe tiany anay dia izay ataonareo dia mapetra-panontaniana hoe anao mariazy ahoana moa zany anao mariazy tsy mandalo mairie dikan'izany tsy maraizany e zany fa mikonokonona tokantrano any fotsiny tiako tenenina amin'izany dia mazava be mihitsy tsy mandany andro zany kikakika firaisankina isaky ny tsy misy zavatra ho atao zany ary rehefa mafy ny ady dia misaraka fotsiny tsy fankahitana fa mbola vahaolana ve zay hoe fisaratsarany fanoheran'izay raha tena hoe tombontsoa-pirenena sy tombontsoa le malagasy marina njerevana zay voalazanao zay no zava-dehibe raha fitiavan-tanindrazana sy ny tombontsoa-pirenena sy ny fijerenany ho avin'ny vahoaka mamirapiratra ny tedavina dia tsisy olana ny firaisankina fa matoa misaraka lava ohatr'izany sy manahirana miantsoantsoantrany io dia satria tsy izay ny tanjona fa raha izay ny tanjona be dehibe ny zavatra azo ekipina be dehibe ny fandeferana azo atao na samy mpanohatra ary zany
ohatr'izany koa ny fitondrana raha tena ny olan'ny firenena no jerena ny tena zavatra tsy mety eto amin'ny firenena no jerena tsy mahita zavatra folony atsika mety hitovy any ny efitra fa aloha iza ny tarika rinona ny zavatra diadaviny a ao ny mahatonga ny olana matetika eo amin'ny fanoherana zany misy olona tsy manaiky ao fa rehefa tsy izy mitondra de tsy mety raha zay tiany atao ihany ny ataony fa de manao izy de zay zany no izy de alao milamina aloha fa tsisy olana alao andeha ny troisième mandat quatrième cinquième sy raha misy troisième mandat zany de tsy maintsy misy quatrième olo mandat am'izao hitako ao de andeha zany troisième mandeha ny quatrième mandeha nay cinq de zay ray tavela eto zay io film de manao mihitsy tsara trotana alors anga andeha zany fitadiavana mandat zany ho an'izay fitondram-panjakana mitady an'izany zany hoe le fitondram-panjakana maniry ny mbola hitantana ny raharam-pirenena zay ko zany izy mitondrako zay zany ny diadavina zay zany zao ny zava-misy de zay film de manao hoe alao zany andeha am'izany ho anareo film ve zany zao mety hoe amaly anaiky sa andà lay fiantson'ny filotoloha Marc-Ravalomanana na fiombonan'ny fanoherana sady tsy miazakazaka zay a tsy maika no mijery ny tena fandeha raharam-pirenena inona ny antony Andriamatoa mazavany anay raha olona tsy hanao révolution na tsy araka amin'izay raha olona tsy anarina firenena tsy araka amin'izay ary olona raha tsy hanao fanorenany fotony tsy araka amin'izay mety efa nisy taratasy tany natao zay ananako zay milaza hoe fanorenany fotony raha tsika so atao tsy zany ny zava-misy de alao zay mipetraka tsy maninona na inona ho tenin'ny vahoaka malagasy na iny raha tsy zay zany no izy de tsara tsodrano any troisième quatrième cinquième sixième mandat satria reto mpitondra am'izao fotoana zao de mihevitra fa tena mety ny zavatra ataony ary tokony toizina zay eny ele izao zay zao no safidy mbahoaka ary zay no safidy an'ireo zay tsy ao anatin'ny fitondrana ho izy tsika asa zao de efa miteny am'izao fotoana zao am'izany resaka hoe fitambara amin'ny fanoheran'izany de efa milaza zareo diaspora any avelana manorenonareo fahasanany andilam-bato any aza mieritreritry no teto Madagasikara raha zao mifanendravatra mandany andro io resaka troisième mandat io resa be io fa tiako antanina mazava ny hevitry ny film troisième mandat isan'ny natsotsona moa io tany fianaran-tsoa farany teo a inona ny hevitrareo a malona ny zany atao hoe kajikajy politika fa manomboka miainga manomboka mitsiry moa zany mazava azy fa tsy de micontegner ny hevitra i film zay mahatonga miteny an'izany tsy ho voasakanao ny zavatra mandeo raha andeha am'izany io fitondram-panjakana io tsisy zavatra zanaka anazy an'izany satria nahoana satria le vahoaka anticonstitutionnel le izy raha ohatra tena anticonstitutionnel fa le constitution inona ary ahoana mampa anticonstitutionnel azy a raha miditra mankany amin'ny solombavam-panjakana ny zavatra rolany de anaovana fitsapahany hevi-bahoaka ohatra anahirana zay ary raha miantsoantso ny vahoaka eraky Madagasikara hoe troisième mandat président zany eny izy zava-misy tondra varakely ianao roa taonina telo taonina efa taonina zany hoe manambary roa kapoka ianao telo kapoka telo andro de jery fotsiny ve zany nareo fanoherana ao anatin'zay de tena mamposika an'izany mihitsy hoe ataovy zany ataovy de izany ianao fampelesa-kevitra am'izany nitsangana ary fiangonana manao an'izany aninona angina fotsiny ao zany ny hevitra mitsangana ry société civile andana mitehaka manoana de mbo mangala vary amigony zay ny hevitra tena karazana ohatry tsy ohatry ny hoe miraviravy tanana ve zany sisa ny atao manoloana izany Andriamatoa aloha ny filazan'izany fa ny zava-misy no teneniko ary zava-misy no apetrako ary anisan'ny mahatonga an'izany a zao a toetoetra ny fanoherana eto Madagasikara am'izao fotoana zao anao ne zao sara na ny télévision na ny radio fa tsisy mahasamy teny firy-tsony matahotra zany tsy fantatry ny vahoaka tsony inona ny hevitry le mpanohatra satria tsy mety raha andehanao fivoriny ianao de tapenana raha misy lalàna mivoaka ary hoe na mivory any an-trano ary nareo mivady de mangataka fangatahana ty aminay misy an'izany any voaka any zany ny zava-misy eto amin'ny firenena efa mikorosofahana tanteraka ny démocratie korosofahana tanteraka ny mahatany tandalana atsika ny korosofahana tanteraka ny fitantanana firenena andeha mankany amin'ny fampandrosoana farany teo nandefa ino moa zany tolo-kevitra teo anivon'ny
mbola volan-dalàna moa zany teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka ny fanoerana zany a indrindrindrindra hoe ikitihana n'lay lalàna mifeny resaka famorim-bahoaka ankalamanjana moa zany a tao anatin'izay rehetra zay tsy vitanao hoe mandray ny andraiky ny araka ny tokony ho izy fe re solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana amin'izao fotoana izao zay voafidy a nahazo toerana ao Tsimbazaza. Ohatra ny resaka tsikovoka fotsiny zany mandany andro zany e solombavam-panjakanao firy sy folo isan-jato inona no ataonao ao tsisy ataonao alay voninkarama de tazomy tsara ny seza de midira andray manao fifidianana fa fifidianana mavany olona malagasy zany inge efa de hevitra atao fanoerana atao le zany antony tsy andehanako miditra zany tsy miteny hoe tsy niditra fifidianana mihitsy amin'izao fotoana zao de tsapako fa le rafidalàna lalam-panorenana amin'izao fotoana zao de tsy mitondra makany amin'ny fampandrosoana mihitsy ny fifidianana io izy io enimpolo taona zao io izy io de andrendraiky io ny zavatra afaka mbola fifidianana ihany koa ina no ataonao ao tsy misy tombontsoana olombitsy sy tombontsoana mitokana sisa ny voaroaro amin'izany fifidianana zany fa ny fiainam-bahoaka aza manantenan'izany tsony fa efa potika tanteraka amin'io zavatra fifidianana atao satria vahoaka tsy ampy fampianarana vahoaka tsy ampy fanabeazana vahoaka tsy ampy fahalalana no entinao sotomonao mandeha makany anaty aizina amin'ny resaka fifidianana zay tsy mandeha am'izay loany zay manamanam-bola manolotolotra de lany ny tenako tsy makasitraka an'izany de tsy manao any anjaran'izay teteny any anay alefa ihany alany tsy manam-bolaka iany tompoko maran'izany ialany tsy ta ianao ialany ana président fokotany ara-tsy lany zany daholo mantsy rehefa tsy manao anao re tsy manenina eo tsika mahita azy fa raha fijeriko ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao de mikorosofahana tanteraka fiainam-pirenena ka noho izany ina moa ny anakanana zany troisième mandat zany ka tianao ary fe zany mbola ikorosy any lay firenena zany zay hitanao mety efa tsy kenao tokony tsy ampikorosy azy ary tsy mavita ininao fa isakina tsy vitanao atao ny ady lehibe anao miala ina no ataonao e efa mazava azy olona tsy manana an'izany hoe fitiava-tanindrazana zany le olona tady misikosikotra misotrosotrana zao zao anao de mare olona nefa ny olona tena hoe tena manam-pahaizana za inona moa ty filaza azy fa ministère ny intérieur ty mitondra ny syndicat ny administrateur civil any masamy teny manimba fireneny zany mitokana amin'ny jirama zany oranga ty manao ny malagasy ho inona mihitsy ianao fonga mandeha tsara zao ny jirama fonga mandeha tsara zao ny tsiro fonga mandeha tsara zao ny rano zany ange de tena hoe tena lomorona tokony angina ny vava tsy tokony tenin'inona mihitsy afaka mangina nge anao fa tsy mitovy hevitra am'le izy fa tena le manam-pepo an'le malagasy amin'le zavatra tonga de mamely mihitsy rehefa mandray volany de mandray zay fa nokevitra sasany ara-mo hoe tsy tokony fanjakana nomena tsiny amin'ny zay de mitsanona ka zay nataoko ataovy ny troisième mandat za ifidy troisième mandat mety be zao fidio ry administrateur civil fidio alefaso alao faty ataovy zay ny tetavinareo alao andeha ny troisième quatrième cinquième sixième mandat zany eny enao nge matonao manome mandat olona manao resaka hoe fampalavanana fanohizana fitondranana fanjakana ray heray de satria hitanao fa mety ny nataony teo aloha de zay zany mety ny jirama mandeha tsara ny jirama ary raha ho alain'olona lasa n'olo tokany io jirama io vo mainky mandeha tsara de mametra-panotanina am'le olona manam-pahaizana sy le manabotony kiasy io privatisena ny lalamby aiza zao ny machine eforopolo taona zao mahita machine naray anao mandeha na ialy eo sorano mandeha makeny akoron-drano ary zéro tsy misy efa iainga le machine atao raha mandeha aloha efa na mitovy amin'ny ino ty zava-manidina téléphérique efa koa zay de manontany fanontaniana efa iainga koa zany ny avion ny raha Madagasikara zay zany aizany raha Madagasikara natao privatisation ko ngeny raha Madagasikara na fempeny aizany raha Madagasikara zao tsy hainao tsony na tsara dy na Madagasikara Airlines na inona fa de ao tsy hita popoka tsisy zavatra mandeha de manontany teny ianao hoe mbola ho atao an'izany ko ny jirama de mbola misy manoana ihany zay nianatra zay mahibe fa alefaso
zany iny izy tsisy manaratsy zay privatisation na tsy privatisation fa ny vokatra azo amin'ny zavatra natao no hitsaran'olona anao inona mety vokatra manaraka zay aka de ina moa ameoanka manina moa raha lany eto mihitsy ny malagasy andaotsika rangaty mifindratrano daoly alefa tsalo raha misy manome tany atsika tsy haiko ny any Afghanistan aiza mety eto fa alao menankarana sinosy le olombitsy manam-bola daoly ny eto fa inona ny olany tsy taoko zay mampitabataba amin'ny masoko any bastoly ary mela tao zay de andana mifindra any amin'ny tsy misy an'izany zay ka tsy zavatra azo olazaina am'izao fotoana zao moa misy ny mpanao politika manao antso amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena isan'ny namoaka fanambarana farany ao anatin'izany ihany koa ohatra ny antoko tima Marc Ravalomanana nanao hoe miantso ny fianakaviam-be raisam-pirenena mba hiteny hoe stop amin'ny zavatra rehetra zany olana maro samihafa eto amin'ny firenena izany PDP moa no nitany tao ny resaka arikarena ny maro samihafa hoe mahantra ny firenena malagasy voatapim-bava ny vahoaka malagasy fanampenam-bava mandeha de any amin'ny communauté internationale manao antso lalana anankiray mety azo eritreretana fa anavotana ny firenena ve zay fiantsona ny communauté internationale resaka andana amin'ny resaka amin'ny Trump zay ny amaliko azy andana makany amin'ny Trump de teneny mazava-be teny Trump tombotsoako ihany le riny jereko de zay ka tsy efa mazava zany iny zany communauté internationale impiry moa tsika nanao ny etsika fotsy efa reko zany aza mikropaka avy any communauté iary ina ny rovany communauté teo dardarofan'ny olona fotsiny lany ihany le olona ny eritreretinao tsy tokony olany be de be ny tsy ara-dalàna tsy nahasany teny ianao naiviny ary aninona ndray totika any amin'ny communauté internationale mazava be nge zava-misy jereo nataon'ny israeliana izy ny communauté internationale masaka anazy hay donc tsy zany mihitsy ny lalana am'izao ny lalana de tsisy afa-tsy any amin'ny vahoaka makany amin'ny fanorenany fotony mandeha makany amin'ny révolution zany de mandeha makany amin'ny fanatsarana fanovana ara-batana ara-panahy ara-tsaina zay ny révolution aminay fa raha zany zavatra fotsiny hoe iantso an-dakoty ando an-drabeka resaky ny kersay zany petra matory rehefa tsy hanao rehefa mazava be zava-misy zay ny mahatonga amin'ny teny an'izany aza mandany andro de amin'ny andro farany nday de ahoana lanindray le troisième mandat de ahoana entonday tsika aloha miantso any anina nday mipetra rehefa tsy anao fa mazava be ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay no ataoko hoe rehefa tsara zany be de be manao merci président be de be mangatiko hoe asio troisième mandat asio rangaty alefaso ny tena zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy aloha zany eo ihany ny mety hoe fifandirana na fifandonana ara-politika mitrangana eo anivon'ny sampanoana fitondrana na anivon'ny samy fanoerana fa ny zavatra andrasany vahoaka malagasy de le fiainana miova fiainana mivoatra ilay ao anaty vilaniny le malagasy ny azy no hitany ka eo no fanontaniana tiako apetraka hoe miresaka koa zao ianao andrematoa alaindremiseza hoe fanarenana ifotony tao anatiny io resaka ifim io raha ohatra ve zany ka ho lasa tanjona sy resaka tafapetraka fotsiny eo fotsiny lay hoe fanarenana ifotony nareo tsy hiditra anatina fifidianana nareo amin'ny fomba ahoana no atongavanareo am'le resaka hoe fanarenana ifotony ahoana ny anatanterahana an'izany andrematoa alaindremiseza raha tena ataotsika mahitsy be ny resaka de ny fanarenany fotony mihitsy no anamboatra ny any anaty vilany tsy vitanao ny ao anaty vilany io raha tsy zany na anao indao naonao enimpolo taona tsika zao mbola io ihany ny ao anaty vilany de tsy maintsy mifanarenany fotony no anatsarana azy ohatra ny tokantrano ihany io ny ao anaty tokantrano tsy maintsy fafanao kolokoloinao amboarinao andananao matsaratsara rehefa mbo misy olona mihitsy ny sakafo hoanina zay ihany io fa tsisy lalakafotra ahoana ny atongavantsika am'izay de roviny zany révolution tonga de mazava ny teniko révolution zany hoa de fanovana ifotony ara-batana ara-panahy ara-tsaina zay any nitondrana an'io fa tsisy hevitra io ary nanao an'izany dolo ny firenena rehetra nanao an'izany ny sinoa nanao an'izany ny amerikana nanao an'izany ny frantsay fa tsika tsy avelanao an'izany sy tsiry zala mihinana ny etsika eo ka raha vao miteniteny an'izany tsy azo hoanina tsony reto zay nge le zava-misy am'izao fotoana zao raha manao révolution tsika de azotsika angatahana nositsika manodidina atsika reo zay tokony ho atsika fa tsy atsitsika hoetom-bazary tondram-bazah de tsy afaka mitenitsika fa de eo ny ao raha manaraka anday mivory anay io mo nefa efa misy lalàna na voaka ny firenena mikambana fa tokony any malagasy
mazava am'izay ny zava-misy tsy afa manotrotsika eo anatin'ny hery samihafa zay aparitaka hatraty amintsika tya ka reo rery samihafa reo a de ny olombitsy a no mitondra an'ireo a sy mampiatra an'ireo a atao anatin'ny firenena tsisy lalana ka eo mihitsy mantsy ny hoe be de be ny olona manomboka hoe leo politika satria ny mpanao politika be de be no milaza fa ny mpanao politika ny akamarony de saika mambotry firenena mandetika n'lay firenena ny anatin'ny lavaka mangitsokitsoka hatrany tsy de misy tsy hita hoe inona ny tena mba zavatra atao anatin'le resaka politika tsy haiko ahoana ny hevitra ao andray matola andray misesa ahitsiko kely izy ataoko ohatrany mampianatra ny ampianarana ny mpitondra fanjakana no mambotsy ny firenena fa tsy ny mpanao politika tandremo tsy mitovy zany afangaron'ny malagasy zay mitondra fanjakana sy mpanao politika satria rehefa tonga eo anao de ohatrany hoe manao politika ray aloha zay samy hafa reo tompoko afa mpanao politika za de mitsoko fa mpanao politika fa tsy manambotry firenena fa ny zay mitondra fanjakana no mambotry firenena satria marefirefy le vahoaka zay ny tena zavatra mariny ary ny faharoa marefirefy tsy ampy fampianarana tsy ampy fanabiazana tsy ampy vola ao daholo zany ary ny faharoa ny mpanao politika de mbola tsy misy azo atao mitondra ny Madagasikara hatram'izao tsy ranana mpampianatra tsy nanao politika tsy nanana toko alohan'ny idirany Ratsiraka tsy nanana toko alohan'ny idirany Safelpera tsy nanana toko alohan'ny idirany Marc Ravalomanina tsy nanana toko nanao mampafilo azy na moa tiako iarivo natsangana alohan'ny fifidianana daholo zany telo volana efa volana nga zany ny mpanao politika tsy zany ny atoko manao politika tsy zany ny olona manao politika zay le izy zay ary zay le olana zay satria voatoroaka vato mafana foana le voaka malagasy fitana le voaka malagasy zao de io nda ihany nagreveo tsy mpanao politika de le mpanao politika nga iny mpanao politika tsy mpanao politika any zay le olana zay donc le tena olona matianina am'le fanaovana politika mitadiny lala makany amin'ny fampandrosoana tsy tian'ny vahoaka satria tsy manam-bola zay mihitsy aloha e zay le olana zay ka de zay ny tiany vahoaka malagasy hoe inona moa ny zavatra vokatry zay de andeha ny 3e mandat 4e mandat 5e mandat tsy inona ny olana aloha andeha eo tsika mahita azy zay ray tavela farany eto raha tsy mialy eto raha tsy hoe hoan'ny olona misambondao ale miala teo nareo mandoto ny goudron anay zay nge nivarany zay rehefa avy eo a mbola resaka aminao ina zany ny solution mety hoe mba atolotra anao an'lay firenena fa ny zavatra mitranga ihany ko aloha zao de matetitetika ty le fitetezana toerana atao hoe malaza amin'ny fizahantany anaovana conseil des ministres tany anosy be zao efa nandehanana am'izao fotoana zao any amy Sainte Marie ary ampiarahana am'lay manararoatra moa zany am'lay hoe festival ny baleine any amin'ity nosy mahafinaritra eto Madagasikara ity any avokoa ny mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernemanta sy ny mpanohana ny fitondram-panjakana zay tena hoe akaikikaiky anaty vilany moa zany de nahazo an'izay fisitrahana mijery fotony ny fiainam-bahoaka ny Sainte Marie ary mitokana ireo fotodrafitra sa vitany zao fitondram-panjakana zao ny hevitra ao tompoko mavesatra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ho fa mamerimerina zay foana zany conseil des ministres mandeha visy avanany zany tsika ny anaty crise tsika ve tsy matsapa hoe sahiranytsika ireo ministre eo nge ka tsy misy mandeha tongotra na mandeha tomobile mialy eto Antananarivo ny reny deo mbola tsy vita mialy eto Antananarivo makany Tomasina de fa lany ny adiny folo rakely ny sénateur ny resaka tamiko voaingana de nanaiky mihitsy fa mbola adiny folo rakely mialy eo Tomasina makany Mambo lany ny adiny efatra sasany 80 kilometre 20 kilometre eritrereto am'zany ny zavatra toerana lehanao 20 kilometre tany alavany ny sakany zara raha misy 12 kilometre zay zany le zavatra atao izany ve de maleony sarany ve ny vidiny zay mifanontaniana volo fa kosa mazava be amiko fa io fanaovana conseil des ministres io de fa mandeha makany amin'ny fampelezan-kevitra maimaimpona amin'ny fandanana makany amin'ny fanavozana sy fanalavana ny fitaom-piasany fanetsiketsehana fanjakana fitetavana ny vahoaka iantso anovana an'izany ary fanetsiketsehana ny atoko amin'ny volam-panjakana
satria raha ny conseil de ministre metsika de volam-panjakana no mandeha ianao moa ny eo amin'ny fitondrana ka ina nao ataova de tsara tsodrano zay ing anao ataoko hoe tsara tsodrano mety zany tonga any ianao de mizara vary kely ho taonina telo taonina de miorakoraka le vahoaka malagasy ka akory atao zay akory atao zay ny zava-misy be deabe ny lesoka resahan'ny olona rehefa miresaka ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao andriamatoa Alaindray Miseza hoe tsy mahay mijery ny laharam-pahamehana tsy mahay mitantana tsy mangarahara zany zavatra zany ataontsika hoe voambolana re tsy roa ao anatiny rehefa miresaka ny fitondrana na hatrany anatin'ny fiara fitateram-bahoaka ny olona de miresaka tsy ho tafavoaka tsony isika ity raha ianao no mijery an'ilay fitondrana amin'izao fotoana izao inona ny hitanao hoe tena hoe lesoka zany mahatonga an'ilay firenena tena latsaka araky ny fiheverana azy ohatr'izao lesoka daholy lesoka daholy tsisy zavatra mandeha na ny zavatra mpanantenaina na zavatra tsy vitany teo aloha jirama tsy vitany teo aloha vao maika kolosa na mpanantenana aizany téléphérique aizany autoroute ohatra aizany kianjany barea tsisy mandeha daholo zany tsisy vita daholo zany dikan'izany tsisy zavatra mandeha ao amin'io fitondram-panjakana io efa nangatahana angeny filoham-pirenena tamin'ny any hoe soloa ary ny gouvernementanao e mijerevana azy fa tsy mahavita azy mahavita azy reo merci ina no teneninao zay nge le teneniko an'izany de avy zao anao mangataka hoe alao ministre zao ministre ray ve no ananao anovinina tsony tsy manovinininy zany amin'ny zava-misy am'izao tsy antsony ny olana fa na tsika tena manao mandeha makany amin'ny fampandrosoana na tsy anao tsika de avelao andeha am'izao misy azy zao mikorososo moramora eo de vita hoe sy zavatra hitranga tsy zay ny tantaram-pirenenantsika amin'izao fotoana izao ahoana no mety ahafahantsika mametraka sehatra ifampiresahana eto Madagasikara mba ahafahana hoe mba miara-mijery tanjona raha iombonana mba ahafahana miara-mijery paikady arahana mba ahafahana manarina le firenena nareo ao anatin'le fanarena ifotony mety efa nisy any ve mba fifanantonana fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe andao iresaka andao mba hiara hijery izay tokony hitondrana n'ilay firenena mba tsy fanometsiny ampitoerany eto fotsiny samy malagasy ao anatin'le izy nefa firenena mitoy miletika ary tadio fa arakaraka ny fanenjehany le samy mpanao politika no samy andehanany amin'ny lalany ihany koa fa zay nge mahatonga amin'tiany andaontsika hoakany amin'ny troisième mandat na quatrième mandat mba tsy fandirana amin'le teneninao mba tsy fandirana zany de zaiko ka na ny atao mifanoherana ary tsy mahavita amiray inako ka izy firesakinany fanoherana asanga misy mikonokonona any ianao inona de misy mikonokonona any iaraka amin'io fanjakana io tsy hitam-bahoaka tsy fantatra hoe ianao inona no tadiavana de tsisy inona de any ny faraka ny tadiavana de andoary araky hitantana amin'ny troisième mandat zay tsy maintsy efa raha misy zany ary ho voafitaka eo indray zany ny zavatra mitranga efa voafitaka matetika inona daholo zao mety calcul politique mety hitranga zany oa eny akoatra zany mety misy zavatra hafa satria misy resaka koa any hoe efa miketriketrika anao teteza mita misy miketriketrika mpanao politika kosa ve moa tsy hiketriketrika mandaingy ary amin'ny teny hoe tsy miketriketrika zay samy miketriketrika daholo fa miketriketrika makany amin'ny zavatra hita fahatongavana ve sy ho fomba hahatongavana any amin'le tiana ale misy an'izany ve sa rehefa manao zavatra kely de ndao piso hoe de vita nday mipiso de andao nday mifamelaka tamainy ampiantsy zatsona aloha zay mbola andeha ho any analakely nareo andeha ho any anosy be zany eneny zavatra tanga tamin'ny etsika fotsy teo eny ary anjerenao cellule de crise zay zavatra atao anatin'ny etsika fotsy mariny zany tenemo zany lasa antoko anankiray miala ao anatin'ny cellule de crise de gaga anao inona retire olona zay no izy zay no izy zangenao no antsoafy tamin'ireny olona folo venareo raha mahazo 5% ampinareo de deuxième tour maninona ny tsy manao fifidiana enio zany raha azondamosiko misy antony matotsy natao zany de eo tsika zany mahita an'izay hoe inona tsony moa zany maninona moa raha lefa makany amin'le tena tetavon'le olona andao andeha akany amin'ny tena sarotra hitan'ny malagasy ahoana efa kely ange sisy efa akaiky atsika mihitsy ny tena sarotra raha tsy efa manomboka ao anatin'ny tena sarotra tsika fa io zao matin'ny jiro
matiny rano izy ny mpanao politika sy ny mpanohitra mba mitena mitabataba hoe tsy mety ty jiro tapaka lavo te tsy mangina tao le satria hoe le te sao de aseran reto any aminay zay koa fa nitondrako sao de zay hoe le te sao de zay zany ny zavamisy mame ohatra anay fotsiny a hitako zavatra mampitondro zotra natonga eny tondro zoka mba andehanana makany amy tsaratsara koa e zany eny nanorata tondro zotra e mbola misy masamy teny am'zao mandainga fotsiny zao ao anatin'ny fanoerany fa nitondro zotra de nataon'ny filopirenena afrikana orankaty aizany aizy amy filopirenena afrikana le ndrita fa sadeka tsisy mahiteny frantsay na anakiray ary fonga iny nisy dikany tamy teny anglisy vo nadika teny frantsay tonga iny de teny frantsay rano ray zany nanoratra azy aloha zava iny vo nentina nidina hevitra hoe ty ahoany ty ahoany ty ahoany ty zany ny zava-misy de misy mandainga fotsiny zao mifanoe aka ty de mipetraka amy fantanina am'zao misy nanao émission spéciale ito ke mbola tsy vita ny tongozotra fa atao arin'zany zany ianao tanaty télévision anakiray ataovy ny tongozotra de manontany tena voalohany ao anatin'ireo olona miteny reo nge misy atoko zay mitondry raha niala tao iandry ratsoely le de nitondro ianao ka maninona ny tsy natao mitondro zotra tsotra kely zay ka maninona ny tsy natao mitondro zotra taminao ny tonga teo lamina be tsika zao manandroso be faharoa le olona mieritreritra fa tokony anao tondrotra zay tao anatin'io koa hoe zay ato ataovy ny tondrotra de hoy za ifidy candidat ianao filopirenena anakiray maninona tsy natsona dolo ny fanoerana ray manontolo hoe andao zalahy ivory a aizinareo nanao tondrotra aizinareo niditra tamin'io a andao tsika ifidy candidat ray a am'izay mba olona manao an'le tondrozotra ny lany eo maninona tsy zany nataonao lasa anao tany atsokosoko tany de nanao candidat ray zay nakakany olona rehetra ray ve iny candidat de tsy lany tsotra ny zavatra teneniko aza mirediredy amy zavatra tsy hay tsika menakavy efa tsy ao amitsika mihitsy le fitiava-tanindrazana andeha anovany fireneny de atao samy reto izany andrasana ary andrimatoa lay andremisesa iandreniza hay de ka mieritreritra vela am'izao fotsiny kosa ary vela fireneny ny firenena ny vahoaka mivavaka hay zay misy vahoaka mivavaka oatra ny malagasy mivavaka ny fa zatao lahady tsony fotsiny fataovy latsinainy talata laribila misy zoma sabotsy lahady nga maoreny jesosy de ho avy izy eto anavitra tsika ny akoatran'izay de tsy hitako tompoko lahy tsy hitako tompoko vavy karazana ohatrany hoe mialangalana fe andrimatoa lay raha tonga jesosy de mandeha koa ka andremisesa osinao mandeha koa zay ny de vaviny raha tsy mila an'zany de alao mifidy manao 3 4 5 6 7 zay zany de am'izay tsisy mifanohatra amy teny hoe anareo mihitsy ny tena manao zay tsampandroso nareo mihitsy ny tena merci any lalana alao andeha ka tsisy lalana zany so de efa misy tanjona politika efa finosiny zany teninao zany misy ka lay politika e za mpanao politika inona tanjonao miteny azany zany ao anatin'izay hoe avelanao tena hoe alao andeha aleo andeha de miletika tanteraka rehefa tsisy nininona hoanina tsony eo tokatranole malagasy zany de ipoka ny sarom-bilany efa atenda zao atenda ny aina ozany gasy mbola tsy ampy zany ateny zany aloha hidina ihany aloha hidina ihany aloha aloha hidina ihany zay ary tsy maintsy midiny io fa raha ny tantara-pirenena teto am'ty madagasikara ty tao anatin'izay rehefa nidina ihany mipoka ny sarom-bilany teto am'ty fireneny ty alleloia amen zay zany le tianao andrasana alleloia tsy miteny mihitsy hoe zay nytiako andrasana ianao ihany milaza hoe inéluctable l'izy amy teny frantsay zany hoe tsy azo ivalozana fa rehefa miletika amy firenena zay mitranga mariny zany rehefa kapohanao foana ny alikanao de manaikitra amy farany romotra zany tsy mba misy hoe vaolana mba tsy atongavana am'zany ve tsy azo soroana melova ve zany rehetrarehetra zany tsy misy azo atao ve tena tapitra zany ny tableaony andrimatoa andrala andremisesa tena tapitra ny tableau tsy misy azo atenaina am'zany mihitsy raha izao tsy misy ary itovy hevitra amiko anao fa za milaza n'ireo olona miteny andao iray iny andao anao an'zao andao anao an'zao fa raha mandeha ny référendum rapitso lany fitopolo isan-jato zay mivaly tena samy lokaloka am'zany ka de mieritsereta tiany zao ny any amy diaspora ary zareo mitabataba amy facebook zany mba teneniko aza mandany andro amy facebook fa andana manamboatra fasana tovitovy taona amiko daholo reo
zany hoe fa inona mo filazany kasy azy aloha tena misimisy taony aloha ataon'izay mba tsy teneny fa akaikiny ary fosaka andana reto manao fasana aza mandany andry eo fa tsy ho tonga eto mandrak'izay nareo zay satria mandrora amy tsy lanitsika menakavy zay nge ny tiako lazainy hoe mandrora amy tsy lanitsika menakavy mandeha any amy lalana tsy izy tsika menakavy na ny afato midona amy rindriny zao ary ny satsa efa voindre mandeha ve de mbola merina fandony de mbola merina fanteminy zao anao nampianatra ny olona sange mahita fa ina moa ny andasany anombany andrimatofolo am'izao fotaona zao ny lalam-panorenany e tsy hitako ny tonga de ny zanakao raharotsaka zay fidy an'izany arotsay ny zanakao fa lany mazava beko teoko ny zanaky ny sasany latsaka tsy zay moa no teneny ao zao aka ny zanaky rahakotokoa fa nao de mbolao ny zanako dia zanany efa mianatra be miaraka amin'ny arabo miaraka inona ho tafita daholo tsika menakavy alleloia amen be ihany a de matoa alaindre seza am'le zatra resanao jatra tiako antanina hoe tena ohatra lasa tsotsoronao le resaka politika to Madagasikara tsisy afa-tsy zay sisany azo atao aminy aloha tsorona aloha tsorona mbo tsy ampiakatra tositra eny a mahafinaritra le faneho-kevitra fa zay moa mahazohy tena mifandaharana atsaina mifaneho-kevitra ary zay no eny tsy ray avy any an-trano moa mety hoe samy mahita hoe inona moa zany tia nandriamatoa alaindre miseza tenenina amy zavatra tenenina zany inona ny tia nandriamatoa alaindre miseza ho tenenina fa eny are meo afatra ny voaka malagasy tolory vaolana ihany ko afaka oatra zay le tenenao teo zay raha mbola misy loha azo atolotra mihitsy anao am'le vaolana nafinaritra metsika amy rahalahy teto arriveko fa na ny any atoerana any ary zay meno rehetrany nome daholy mialatsiny miteny aminareo diaspora matanjatanjaky reo ndana manao fasana fa tena amy foko manontolo ny tenenako anao colonel Patrick koa fa toko an'izany mbola mafimafy koa ny faneho-kevitra any apity izy mantsy hita tsoka hoe aza mandany andro am'izany fa zay ny eto e ina moa ny ataonay zay eto hialaindre miseza ho a de tsy manana fa tsy karapanondro tokana zo malagasy nefa teraka tamin'ny enimpolo alohan'ny fahaleovan-tena niteraka fa tsy frantsay zay ny mahatonga manao resaka ohatr'izany azafady tompoko gasy ray gasy regny ary miaro ny malagasy ary ny fitiava-tanindrazana nilazako am'izany aminao samin'ny olona rehetreta izao atao efa tsy aintsika zany zara nanao mihitsy te manintsika moa mangataka affectation kely de miala de menankarana sinosy ny vazaha sy ny olombitsy ny Madagasikara ray manontolo hoe mety koa ne zany zay ka matonga miteny an'izany misy antony marary ny fo miteny an'izany ary tena sarotra le raharam-pirenena fa raha mitady zavatra tena matotra ianao zany am'le tianao tenenina ta de ozy fotsiny hoe mikrosofahana tanteraka ny fiainam-pirenena mikrosofahana tsisy zavatra marana intsony am'izao fotoana zao tsy misy zavatra marana intsony na ny zay natenainao ary fa hitondranao any amin'ny akoatra tsaratsara kokoa zay mahatonga amy teny hoe ory afaka malala ory malagasy na ianao matory na ianao mitsangana eny ary mazava be zay afatra zay hankasitrahana be de be anao Andriamatoa Alain Ndremiseza izy moa de filohan'ny vovonana IFIM ny vahiny teto amin'ny fandaharana zo hiteny tamin'ity alina ity mahafinaritra lay faneho-kevitra nentiny everiko fa samy matakatra zay samy manakatra zay nambarany teto isika fa manana ataony karazana sartesy tsotsoriny raharam-pirenena tompoko lasy tompoko vavy mba tsy hakarary fo araka ny nambarany teo hankasitrahana be de be anao Andriamatoa Ndremiseza fa iny afandrainy hoe tsika eto amin'ny heriny an'io toy izao esorina be de be ny napekanjo de ny passionnel MDG tena lala mahitsy filma tompoko